Fa ny miarabantsika tsiraray avy ndray izay mahita sy maheno izao fizarana mamy mofo 5 sazan-drano 2 izao. Samuela voalohany toko 4:17. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny avy nitsanganany fa efa nolaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova. Fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Aveko indray mpandeha tapany faharoa, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Jehova mijery ny fo ny olombelona. Apresiako nareo hamaky an'io Samuela voalohany toko 4:20 fomba anankiray izay nanehon'Andriamanitra rehefa hanendry olona izy dia tamin'ity moa zany nanositra ny Davida ho mpanjaka zany nanirahana Samuela mpaminany. Dia nalefa teo alohan'ny Davida Samuela mpaminany avokoa ireo rahalahin'i Davida, misy sasany tena miaramila be, tsara tarehy, tsara tsanganana, ary na Samuela ary saika voafitaka. Samuela mpaminany fa vao nahita le voalohany izy Eliaba, dia hoy izy tena tia mihitsy angamba no soran'i Jehova ty, satria natao andimben'i Saoly zany le mpanjaka io. I Saoly dia tena lehilahy avo ranjanana sady tsara tarehy, fa tsy zany nefa nasehon'Andriamanitra anazy eto fa tian'Andriamanitra naseho tamin'ny Samuela hoe ny fon'ny olona nge ny tena mahaliana an'Andriamanitra. I Davida tsy teo tamin'io ny rahalahiny teo nisy 7 rahalahy sesy teo daholo fa Davida tany ampiandrasana ondry tany an-tsaha tany hitan'Andriamanitra ny fon'ny Davida. Lesona voalohany raisitsika anatin'izany dia zao: Davida niala avy any amin'ny mampiandro indry anazy nosorana ho mpanjaka. Raha ete ho tonga midingana manaraka ianao dia zao: hitan'Andriamanitra ny fonao ary hitan'Andriamanitra hoe tena olona araka ny fon'Andriamanitra ve ny fonao. Tena zava-dehibe zany Andriamanitra manomana lalana ho antsika tsiraray avy, fontsika vao nitsaika tany an-kibon'ny renitsika amin'ny Salamo 7:30 no ahitantsika an'izany. Fa zao alohan'ny hidiranao midingana manaraka, hitondran'Andriamanitra ao midingana manaraka any amin'izay tiany hitondrana anao dia jereva ny fonao. Jereva ny fonao. Raha mbola tsy nandalo fibebahana marina aloha ianao dia tsy ho tafiditra anatin'izany lalana omanin'Andriamanitra zany mihitsy. Fa zao rehefa nandray ny ten'Andriamanitra ianao, mandre ny feon'Andriamanitra dia zao atolory azy ny fonao. Aoka ianao ilaza mihitsy hoe Jesosy Tompo, ianao no raisiko tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ary manomboka izao dia ambarako amin'ny foko fa ny raha nalatsaka ao famonjena izay vitanao teo amin'ny fijaliana no famonjena ho ahy. Zay ianao vao afaka miditra ao anatin'ilay fanjakana, ao anatin'ny lalana izay omanin'ny Tompo ho any amin'izay tiany hitondrana anao. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe mihitsy zany nidirina midingana manaraka. Fa iverina vetivety eto amin'ity loha hevitra ity tsika amin'ny resaka hoe fon'ny olombelona. Rehefa nahy ny olona zany rehefa ao amin'i Jesosy Kristy izy na mbola tsy ao amin'i Jesosy Kristy izy dia hitan'Andriamanitra ny fon'ny olona. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia hitan'Andriamanitra ny fon'ny olona, dia ampahafantariny fanahy masina anao hoe misy zavatra tsy mety ato dia mila hifonana izay. Ny mahavariana dia zao, na tena aza za zao natsapan'izany teo amin'ny fiainako. Heveriko hoe za efa manompo an'Andriamanitra manara-dian'i Jesosy Kristy dia mivavaka mamaky ny teny soatra masina, fa misy zavatra nampidiriny devoly kelikely izay tsy mitandremako tany anatin'ny foko tany. Nisy lafika maloto, tena maloto milafika anatin'ny foko any. Nisy olona mpiara-miasa tamiko tamin'izany, asa tamin'ny orinasa anankiray, dia tsarao ireo zany aloha tsy mety ny nataony manao izay mandratra ny fonao, manesoneso anao sy ny ohatr'izany. Dia neveriko hoe fa adiniko daholo zany rehetrarehetra zany aika mbola nilafika tao anatiko tao ihany ny fankahalana, satria tsy tena namela zany. Nilafika tao anatiko tao ihany ny fankahalana. Tonga tamin'ny fotoana anankiray nisy fahamariana kely tsotra dia tsotra, tonga dia nirehatra ny fahatezerana tena mifamaly be tamin-jareo, dia lasa nandeha rehefa avy eo vao nandeha dia tena nisy alahelo be tao anatin'ny foko tao. Tena aika maloto ny foko, mifona Tompo, mifona fa tsy anao intsony mifona. Ahoana ny alalanao ny anatin'ny fonao? Hoe tena ho araka ny sitrapon'Andriamanitra mba tonga anao hiditra midingana manaraka. Ao amin'ny Salamo 7:30 any amin'ny faraparany any 2:20, 3:20 sy 4:20 dia zao hoe
ampiseholy ny mpanao salama eto hoe dinio aho Andriamanitra ho fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko de tareo amin'ny lalana mandrakizay aho. Le hoe lalana mampahory io raha jerena ny amin'ny dika teniny amin'ny Louis II amin'ny teny français de hoe regarde si je suis sur une voie mauvaise. Angatahana amin'ny tompo zany tena so de efa mandeha any amin'ny lalana tsy izy tsony ary aho zany. Tompo asehoy ana raha ohatra ka misy zavatra miotrika aty anatiko. Le miresaka hoe miotrika eto de tena afaka asehoan'ny tompo anao tokoa nge zany. Ao amin'ny Jérémie 7:20 de zao ny filazany azy ohariny amin'ny siny anankiray eto Moaba. De zao ny filazany azy Moaba nandro fahizay hatry ny fony izy mbola kely ka niotrika tao aminy ny fakany. Rehefa matsaka zany ny olona de hitatsika fa mety misy fako maloto le rano fa rehefa avela amitsika ao anatin'ny siny ao ny rano zay avy natsakaina de lasa mandry ery ambany ery, misy fotafotaka kely ery ambany ery. De zao ny toy le soatra masina teo ka niotrika tao aminy ny faky anozy fa tsy nahidina na findrafindra siny ary tsy mbola lasa kobabo izy, ko izany no aretan'ny tsirony ao aminy sy tsy ovan'ny fofony azafady. Eto zany de satria tsy nafindrafindra siny izy fa anao mantsy tam'izany de zay rehefa avela amitsika le rano de hita misy fako ery ambany ery, misy fotaka de afindra amin'ny siny anankiray faharoa, afindra moramora zany tsy kobanina, tsy etsiketsehana zany fa araraka moramora amin'ny siny faharoa de avela amitsika ndray de misy mbola misy ihany koa eny ambany fa miena le fako le loto de ohatr'izay koa siny fahatelo, siny fahaefatra rehefa amin'ny farany izy tsy misy tsony iny zay vao ampiasaina le rano. De tak zany no ambaran'ny Jehovah Andriamanitra eto zany tak zany ny anatin'ny fon'ny olona volazany moa eto hoe ary tsy mbola lasa kobabo izy. Io zany azo raisina hoe takan'le hoe olona rehefa mandalo fibebahana marina de mbola tsy nandalo zany hoe nadioviny Jesosy tamin'ny rany Jesosy zany. Noho izany de miotrika ao zany, miotrika ao le loto. Tak zany ny zavatra nazo ana za efa nanaiky ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy fa nisy loto niditra indray nisokafako ny varavaran'ny foko, ny mandinika misaina zavatra ratsy, miresadresaka amin'ny namana, miresaka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de hitanao nomboka miditra tsikelikely daholo le loto isan-karazany reny. De nilafika atao izy fa rehefa nikobana any mpandeha izy potra am'izay le loto nazary tena menatra teo anatren'Andriamanitra. Fantaro ny fonao ary angatao amin'ny tompo asehoy azy tena natiko any fa sao de misy lalana mampahoro sy lalana ho any amin'ny fahaverezana ao anatin'ny fo ao. Zany ny ambara amin'ny Salamo 8:30 miresaka any am'izay tareo amin'ny lalana mandrakizay aho. Tena mila manana etaeta mihitsika hoe tena ho any amin'ny lalana izay tiany tompo hitondranantsika tsiraray avy, antanio azy. Za zao de efa mijoro vavolombelona aminao fa nisy fotoana nanontany tompo de nasehoan'ny tompo mamaky ny tenin'ny soatra masina de asehoan'ny tompo de ve de hitako amin'ny fiainako andavanandro fa misy zavatra iveriko fa zavatra efa lasa teo amin'ny fiainako tany aloha zany mbola misy zavatra hafa ndray tao anatin'ny foko tao de mipongatra le izy rehefa avy eo. Ny olona mijery ivelany aoko tsika tsy hitady zay fomba fijerin'ny olona atsika fa zay fijerin'Andriamanitra atsika, zay ny tena zava-dehibe. Ny amaranako azy de zao ao amin'ny Salamo 1:50 zao ny nambaran'ny Davida hoe indro fahamarinana ao am-po, indro fahamarinana ao am-po no sitrakao ary fahendrena ao amin'ny afina no ampahafantarinao ahy. Fahamarinana ao am-po no sitrak'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay amin'ny Louis II de zao ny filazany azy hoe mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. Tian'Andriamanitra mihitsy nge hoe tena madio ny anatin'ny fonao lalina. Angatao amin'ny tompo inona tsy mety de tena ifony anatrehan'ny tompo ho asehony ianao tena miteniny tompo tena miteniny tompo ary tena asehony mihitsy ty tsy mety mety amin'ny lalany resaka faneovanao amin'olona de hitanao hoe izay marina le zavatra nambaran'ny tompo tamiko fa miteniny tompo de rehefa miteniny tompo de zao tapany faharoa am'le salamo teo de hoe ary fahendrenao amin'ny afina no ampahafantarinao ahy. Satria Andriamanitra anatin'ny fontsika de ampahafantariny izany hoe izao ny tokony lalana alehanao. Fantaro ny fonao asehoy amin'ny tompo de ampahafantariny ianao zay tena lalina ao anatin'ny fonao de mibebaha ny am'izay tsy mety de ho tonga midinga manaraka ianao ho any am'izay lalana tiany tompo hitondrana anao. De mahereza avokoa tsika mivavaka fa ho avy Jesosy Kristy. Miambena
dia mandrosoa amin'ny fanomponina ny tompo amen.